Ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Ampifanina avy no erabanantsika hatratrika alatsinainy fa diminy volana mety ny mofinaina voalahatra ao antsika dia ny boky ny asan'ny apôstôly. Asan'ny apôstôly toko faharoa. Asan'ny apôstôly toko faharoa andiny voalohany ka hatramin'ny fahatraika ambin'ny folo vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Ary noho ny tonga ny andro Pentekosta dia teo amin'ny fitoerana iray izy rehetra. Ary nisy feo tonga tampoka avy tany an-danitra toy ny rivotra mahery ny fofofofo ka nanenika ilay trano niangonany. Ary nisy lelafy maro nitarena fony seho tamin'izay nizarazara ary nipetraka tamin'izy rehetra isan'olona izany. Fa samy feno ny fanahy masina izy rehetra ka dia niteny tamin'ny fiteny maro samihafa araka ny nampitenen'ny fanahy masina azy. Ary nisy jiosy mpivavaka tsara nitoetra tany Jerosalema avy tany ny firenena samihafa rehetra ambanin'ny lanitra. Ary noho ny re izany feo izany dia niangona ny olona maro ka very-hevitra fa samy nahare azy ireo niteny tamin'ny fiteniny avy izy rehetra. Dia talanjona sady gaga izy rehetra ka nanao hoe indreo tsy Galiliana va ireo rehetra miteny ireo? Koa ahoana no renesantsika amin'ny fitenitsika avy izay nahabe antsika dia Partiana sy Mediana sy Elamita ary mponina ny Mesopôtamia sy Jodia sy Kapadokia sy Ponto sy Azia sy Frigia sy Pamfilia sy Egipta sy ny tany Libia izay manodidina ny Kirena ary vahiny avy any Roma na jiosy na proselita, Kretanina sy Arabo. Koa ahoana no andrenesantsika ireo miteny amin'ny fitenitsika avy ny asa lehibe ataon'Andriamanitra? Ray Masino manomasinana amin'ny fahamarinana teninao ny fahamarinana. Amen. Ny boky ny asan'ny apôstôly moa araka ny fantatsika dia boky izay tome faharoa amin'ny filazantsara masina araka ny Lioka. Ny asan'ny apôstôly dia mitantara ny fiantombohan'ny tantaran'ny fiangonana. Ny eo amin'ny asan'ny apôstôly no manomboka ny tantaran'ny fiangonana arak'izay endrika ahitantsika azy. Mifarana eo amin'ny Lioka, mifarana amin'ny filazantsara moa izany ny tantaran'i Jesosy, ny famonjena nataony, fa manomboka eo amin'ny asan'ny apôstôly kosa ny tantaran'ny fiangonana. Ary dia io tantaran'ny fiangonana io raha jerena amin'ny fitantaran'ny Lioka izany dia manomboka eo amin'ny Pentecote na ny Pentekosta. Pentekosta izay fety jiosy mifamatotra amin'ny fety jiosy tahaka ny Paska ihany. Pentekosta dia tsy hoe amin'ny andron'ny fivavahana kristianina akory vao nisy ny Pentekosta fa fetim-bokatra tamin'ny andron'ny testamenta taloha izy, fetim-bokatra, fety izay fanateram-bokatra, fetin'ny fahavokarana, fety fankasitrahana n'Andriamanitra ary aty aoriana moa dia lasa hoe fety fahatsiarovana ny nanomezan'Andriamanitra ny lalàna. Ary izay indrindra no mahatonga ity asan'ny apôstôly satria ilay fetim-bokatra tao amin'ny testamenta taloha dia niova tsikelikely ary nanjary ny famatotra tamin'ny fetin'ny fahatsiarovana ny lalàna fahatsiarovana ny nanomezan'Andriamanitra ny didy folo. Ary raha toa ka amin'izay fetin'ny fahatsiarovana ny nanomezan'Andriamanitra ny didy folo izay no hamakiana ity asan'ny apôstôly toko faharoa ity dia mazava be. Mazava amin'ny lafiny hoe mampatsiaro antsika ny an'ny Sinay ny tapany voalohany andininy voalohany ka hatramin'ny fahaefatra. Mampatsiaro antsika ny zavanitranga tany Sinay. Tamin'ny telobolo Sinay hitantsika boky ny Exodosy, ny ovitrovotra ny tendrombohitra, ny ovitrovotra izay niororo ny tany ny boky ny Exodosy na indreny toy ny kotrokorana mampatsiaro any Sinay. Eto moa dia hoe ilay trano nisy ireo mpivavaka, ireo mpino ny kristianina no niovitrovotra. Ary tonga ilay rivotra mifofofofo dia nisy lelafo mitarena fo. Amin'ny ataontsika hoe Targum izay boky fampiasan'ny jiosy dia tamin'ny nanoratra ny didy folon'Andriamanitra. Amin'ny boky io izany dia
toy ny tarenafo Andriamanitra zany hoe toy ny misy tsenatrafo toy ny misy lelafo manoratra ilay didy folo. Raha ohatra ka mijery horonan-tsary mikasika an'ilay hoe 10 commandement ianao dia am'ilay sary anehoany azy dia toy ny misy tselatra manoratra lay didy folo iny lay nalaina avy amin'ny targum avy amin'ny boky hoe targum io zay mirakitra hoe toy ny lelafo. Avy am'izay no nahatonga ny boky ny asan'ny apôstôly ty hoe Andriamanitra na ny fanahy masina dia toy ny lelafo. Ary ny Joela koa miteny an'io andritsotra masina dia miteny hoe maneho lay Andriamanitra toy ny lelafo, fanahy masina toy ny lelafo, mampatsiaro mitondra antsika atsiaro any Sinay zany. Ny tendrombohitra Sinay ny nanomezan'Andriamanitra ny didy folo, ny nanomezan'Andriamanitra ny lalàna. Dia ny lalàna ny didy folo zay miteraka fahavokarana, ny fanahy masina zay miteraka fahavokarana ao anatin'ny fiangonana, ny fanahy masina dia miteraka fitombona, miteraka fahavokarana ao anatin'ny fiangonana. Zay mahatonga hoe mifamatotra ilay nampifamatorony liko, nampifamatorony ny soratra masina zany lay Pentecôte fety ny fahavokarana, fentin'ny lalàna, fahatserovana lalàna sy ny filatsahan'ny fanahy masin'Andriamanitra. Dia raha ohatra ka mijery tsika lay votoatiny io ary lay fanahy masina fa nilatsaka tonga eo anivon'ny fiangonana. Ina no zavatra tsapa tiany lioka ho tsapantsika amin'ireo zavatra maro tiana ampitaina dia misy zavatra roa na telo zay asehony ity andininy vitsivitsy sara-mofonaina ao antsika ity momba ny fanahy masina. Dia hoy ny andininy voalohany manao hoe ary tafavory teo amin'ny fitoerana iray izy rehetra. Iza lay izy rehetra? Ireo apôstôly, ireo mpianatra Jesoa. Amin'ny Lioka moa dia miavaka tsara hoe ty apôstôly ty mpianatra Jesoa, Lioka somary malalaka kokoa, tsy tahaka ny Jauna ohatra na tahaka izany, fa i Lioka dia malalaka kokoa, milaza fa betsaka ny mpianatra Jesoa. Ny mpianatra Jesoa dia tsy izy 12 ihany fa nisy olona maro zay nanaraka an Jesoa, zay mahatonga Lioka miresaka momba ny 7 nandihy tsiroro. Zany hoe amin'ny Lioka dia be dia be ny mpianatra Jesoa zay amin'ny tantarain'ny Paoly zay dia mihoatra ny 500 aza. Hoy Paoly raha miresaka ny ao amin'ny Korintianina izy hoe mihoatra ny 500 aza. Andre betsaka zany reo nanaradian'i Jesoa dia nivory teo amin'ny toerana iray ireo mpianatra Jesoa zay nino ny famonjena nataon'ireo. Dia ho fotsiny tenen'ny Lioka hoe nivory tamin'ny toerana iray. Tsy nitenen'ny Lioka ilay toerana ao Jerosalema mazava ho azy, ao Jerosalema, fa tsy zava-dehibe tamin'ny Lioka ny fitanasana hoe toerana ohatran'izao sy ny tahak'izao. Ny antony dia tsy hoe maivana amin'ny Lioka zay. Lioka fatatsika fa dokotera médecin dia tsy atoro amin'ny lafiny ara-geografia akory Lioka, fa ny tiany Lioka takantsika dia ny hoe io fanahy masina io dia izao amin'ny toerana iray fotsiny, tsy zava-dehibe zany ilay toerana, tsy ilay toerana zany ny zava-dehibe fa lay olona mivory toerana iray fotsiny. Le toerana iray zany ratsorona am'izay mety atakarantsika azy dia mety hoe etsy amin'ny toerana anankiray izay ivorintsika, mety hoe ataovy hoe Ambotately, ataovy hoe Isotry, ataovy hoe Analakely, ataovy hoe Itosy. Zany hoe lay toerana iray izay tsy zava-dehibe, fa ny zava-dehibe dia izao lay olombelona, lay mpino, lay kristianina mivory amin'ny toerana iray. Ny fanahy masina zany dia izao tsy hoe mifamatotra amin'ny toerana akory fa mifamatotra amin'ny mpino, mifamatotra amin'ny fivorian'ny mpino. Mazava tsara ny teneniny. Ary nivory teo amin'ny fitoerana iray izy rehetra. Zava-dehibe zany hoe izy rehetra, tsy ny vitsivitsy fa izy rehetra. Zany hoe ny fanahy masina dia izao mifamatotra amin'ilay izy rehetra. Raha miteny izy rehetra dia izao tsy misy fitsitokotokoana, tsy misy fizarazarana, tsy misy clan, tsy misy hoe fifampiandaniana ary na ary, fa izao izy rehetra. Zay zava-dehibe zay fahalalahidy mihitsy reo teny reo amin'ity Pentekosta ity. Zany hoe ny fanahy masina dia izao milatsaka mitoetra amin'ny olona rehefa mahatsiaro hoe izy rehetra an'io. Zany hoe ny fanahy masina dia milatsaka amin'ny fotoana zay tsy isehon'ny fivakivakisana. Raha atao miabo dia izao ny fanahy masina dia milatsaka mitoetra amin'ny fotoana ahatserovan'ny olona fa iray aina izy.
tsy miandany amin'ny fivakivakisana zany ny fanahy masina amin'ny fotoana zay ahatserovantsika hoe na dia maro azysika idera ihany dia miariary ny fanahy masin'Andriamanitra miariary ny asa ny fanahy masin'Andriamanitra tsy mifamatotra ho tsika amin'ny toerana ny fanahy masina hoe ary amin'ny toerana anankiray ery ihany no ahitako fanahy masina ary amin'ny toerana anankiray ihany no fanahy masina fa izao nataony lioka fotsiny amin'ny toerana iray io zany hoe mety ahitany fanahy masina mety ilatsahan'ny fanahy masina avokoa ny toerana rehetra rehefa eo izy rehetra mipino zany hoe rehefa matsiaro ho mifankatia ny mpino rehefa matsiaro miombinaina ny mpino amin'ny toerana iray de am'izay fotoan'izay zay ny pentekosta tonga ny pentekosta tonga ny fanahy masina re afako amin'ity volana mety de mampatsiaro atsika zany ny asan'ny fanahy masina ny mofinainantsika ny ny volana me mitaridarana ny fanahy masina mitaridarana amin'ny inona moa ny fanahy masina mitaridarana atsika atsiaro fa izao zava-dehibe lay teny hoe izy rehetra zava-dehibe le hoe isika rehetra zany hoe ny fanahy masina de zao mampiombona atsika fanahy masina tsy mampisaraka fa ny fanahy masina te hitaona atsika iombona mba hiasa fa ny faharoa zay manaitra amin'ny tendininy ty rehefa malala dia lay mampatsiaro atsika ny tantaran'ny Genesis toko fa 1:20 ny tantarany tilikambony Babela to amin'ny tilikambony Babela de zao nanam-paniriana ny olona hoe andehitsika hanao tilikambo avo be anankiray dia onao tsika rehetra iara-mononao tsika rehetra de hanao tilikambo avo be tsika manakatra ny lanitra de miaraka ao tsika rehetra kanjo hoy ny filazan'ny tilikambony Babela dia tsy nakasitran'Andriamanitra zany ka dia nataony samy hafa ny fiteny ary de rehefa samy hafa ny fiteny de tsy nifankahazo ny olona de niparitaka de tsy tratra ray tanjona tsy de le hoe raha mijery tsika de hoe fangamo tsy de le nanao tilikambo loatra ngeny ratsy inona moa manao tilikambo fa inona no mahatonga ny boky Genesis toko 1:20 zay nanao hoe tsy nety ilay izy satria niavonavon'ny olombelona niavonavon'ny olombelona te hanakatra an'Andriamanitra niavonavon'ny olombelona te hifaninana amin'Andriamanitra ary ohatra ka jerena amin'ny lafiny miabo reo de zao manao hoe tsy vitan'ny olombelona ny mampiombona azy satria ao am-bokin'ny Genesis dia mbola miariary ny fahotana zany hoe tsy ny olombelona ao anatin'ny fahotana no mahavita fiombonana fa na dia mitambatra ny olombelona na de te hifanatony ary ny olombelona raha mbola ao anatiny lay toetra mahampanota azy izy de zao tsy tafatambatra mihitsy fa manjary firaisana ao anatin'ny fiavonavonana fa izao ara am'ty asan'ny apôstôly toko 2 de zao nanjary ny teny tamin'ny fiteny maro samihafa io tsy fiteny amin'ny teny tsy fantatra akory fa xenolali zany hoe teny mbahiny xenos vahiny laleo miteny zany hoe fiteny amin'ny fiteny mbahiny tsy hoe fiteny amin'ny teny tsy fantatra io tsy fiteny amin'ny fiteny tsy fantatra io fa teny amin'ny fiteny mbahiny fotsiny teny fantatra ohatrany hoe teny partiana teny mediana teny arabo teny olona ny pamfilia ohatrany hoe teny frantsay teny anglisy teny italiana teny norvégiana teny allemand ohatran'izany io zany hoe teny fantatra fa tsy hoe tsy teny tsy fantatra akory zay xenolali azy misy ny antsony hoe xenolali de misy ny antsony hoe glossolalie no teny zay teny tsy fantatra fa lay tenenin'ny Paoly any amin'ny asan'ny apôstôly any amin'ny Koritianina voalohany toko 13:10 iny lay glossolalie fa eto kosa dia xenolalie zany hoe teny amin'ny fiteny fantatra fa teny mbahiny zany hoe galiliana ro miteny reo nefa tonga ny teny arabo izy tonga ny tenyny olona avany elamity sy ny sisa rehetra ohatrany hoe malagasy nefa lasa ny teny frantsay ny teny anglisy ny teny italiana sy ny sisa rehetra zany hoe raha fanahy masina zany de zao amin'ny fotoana pentekosta dia nampiray an'le olona zay le hoe izy rehetra nampiray an'le olona nefa nampiray an'le olona ao anatin'lay mety ho fahasamihafana samy miteny amin'ny fiteny avy izy rehetra nefa izy rehetra ny teo ny asan'ny fanahy masina zany de zao mampiombona atsika ao anatiny io mety ho fahasamihafantsika io samy nanana ny teniny izy ireo saingy lay teny nampisaraka tany amin'ny Genesis toko 1:20 dia tsy nanakana intsony
lasa tsy vato misakana intsony lay teny zany hoe ny fanahy masina zany de zao ny fiombona ny fifankatiavana teraky ny fanahy masina de zao na de zay zavatra heverinao mampisaraka indrindra ara de lasa mampifanatona tsy misy zavatra zany tokony ho tsy afahan'ny olona miombona no ny asan'ny fanahy masina zay le mahatonga ny hoe mahatonga n'lay fitenin'ny Oscar Kuhlman matetika ny hoe firaisana ao anatin'ny fahasamihafana fiombonana ao anatin'ny fahasamihafana lehibe no lay fahasamihafana ilay fiombonana ary tsy misy mahavita ny fiombonana ao anatin'ny fahasamihafana io raha tsy asan'ny fanan'Andriamanitra zava-dehibe io amin'ity asan'ny apôstôly ity roa zany zay ka mijery izy lafin-javatra zay amin'ny fiangonana hoe mahatonga ny tenin'ny Jesoa ao amin'ny zao nytoka 2010 manao hoe na dia maro azy dia iray ihany mba ho iray ihany izy rehetra araky ny tenin'ny Jesoa afaka malala amin'ity volana mety de mitaonantsika mpino mitaonantsika kristianina izay miatrika ny Pentekosta afaka herinandro vitsivitsy ny hoe ny olona iasan'ny fanahy masina ny olona fen'ny fanahy masina ny fiangonana fen'ny fanahy masina de zao fiangonana mifanaja ny fiangonana mifanaja amin'ny lafiny hoe samy manana ny fanomezam-pahasoavana izy samy manana ny fanomezam-pahasoavana izy samy manana zay mety ho mampiavaka azy izy fa mahatsiaro hoe iray ihany mahatsiaro hoe iray ihany alefisaraintsaina hoe itsika rehetrireto de samy manana zay fanomezam-pahasoavana ny men'Andriamanitra atsika na ao anatin'ny fiangonana misy atsika fotsiny ihany ary de samy manana zay mety ho fanomezam-pahasoavana ny menantsika isika saingy zao rehefa tena feno fanahy masina itsika de tsy misaraka haitsika mampiasa ny fanomezam-pahasoavana ho an'ny fiombonana mampieritreritra ndraindray ny mahita olana ao anatin'ny fiangonana mampieritreritra amin'ny hoe olana izay ndraindray aza everina mihitsy hoe toy ny olana tsy azo fahana raha tena pino marina isika de zao tsy tokony misy olana ao anatin'ny fiangonana ka tsy voavahan'ny filazantsara tsy voavahan'ny tenin'Andriamanitra fa matoa tsy mivaly olana de zao mety ho ny ambopotsika ny freariatsika mety mbola any Babelona isika mety mbola any amin'ny Genesis toko faraika ambin'ny folo tsika fa tsy aty amin'ny asan'ny apôstôly toko faharoa fa raha mbola any amin'ny Genesis toko faraika ambin'ny folo tsika dia mbola manompo ihany ny avinavitsika mbola tompontsika ny avinavitsika tompontsika ny freariatsika ny tompontsika ny egoatsika tompontsika ny hoe vitanay io fa tsy mety mbola any ivelany lay projet atsika Andriamanitra hoe vitanay io Andriamanitra na eo tseo zay manana ny fahaizanay manana ny teknika manana ny tenen'ny Genesis toko faraika ambin'ny folo hoe nisy ny asfalta nisy zany hoe mbola mitoky amin'ny fahaizana mitoky amin'ny herin'olombelona satria ny herin'olombelona sy ny fahaizana nitokina de zao ivelany Andriamanitra de lasa miady dia raha ohatra ka misy matsiary hoe olana tsy azo vahana ao anatin'ny fiangonana ao anatin'ny fifankatiavan'ny fianakaviana de zao ka mieritreritra hoe io tsisy vahaolana ntsony atsy io efa vitany amin'io de zao mbola any amin'ny Genesis toko faraika ambin'ny folo io zany hoe mbola anytsika zany de mbola ny ambopotsika ny fijerintsika ny freariatsika ny fanompotsika ny tenatsika ny fiheveratsika ho zavatra mihoatra noho ny hafa manilika an'Andriamanitra ny velany mbola anytsika fa raha tena efa ato amin'le asan'ny apôstôly toko faharoa isika zany hoe tena efa ao anatin'ny fiangonana feno ny fanahy masina antsika de zao lehibe lavitra ny fiangonana ka le fahasamihafana de tsy zava-dehibe fa lasa fahasamihafana mampiombona tsy fahasamihafana mampiady tsy fahasamihafana mampifanolana fa fahasamihafana mampiombona sy mampiray miaina an'izany ao anatin'ny fiangonana tsy de mora loatra fa mora zany rehefa feno ny fanahy masina itsika fa tsy vitatsika zany satria itsika tsy feno ny fanan'Andriamanitra feno ny fitiavatena isika feno ny fitiavam-boninahitra feno ny fihetretana hoe za feno za tsara fa tsy feno ny fanahy masina any ka manjary miady any ka manjary tsy misokatra amin'ny hafa de manjary tsy tanteraka lay antsoantso ny Oscar Kuhlman tsy izy any moa ny antso an'iny fa ny conseil œcuménique des églises nefa nivoy an'izany efatry ny ela ary na raha ny mouvement œcuménique eran-tany aty ambadiky ny taona mandidina ny taona 17 ny hoe firaisana ao anatin'ny fahasamihafana fiombonana ao anatin'ny fahasamihafana ny afako
be dehibe ny olona mangetaheta fifankatiavana, be dehibe ny olona te hiombona sy te hifandray, saingy zao tsy manaiky iasan'ny fanamasina, tsy manaiky ho fenony ny fanamasina, na mitady fanamasina ary fanamasina izy fanomezana, tsy ianao no mitady azy fa izy no mirotsaka ao anatinao, ao anatin'ny fotoana atsiarovanao hoe tompo ndreto zay hifankaty, tompo ndreto izahay rehetra no eto, te hiavao izahay rehetra, te hiavao te ho fiasanao am-pelantananao, de miasa ny fanan'Andriamanitra. Zany hoe tsy miankina amitsika io fa miankina amin'ny fanamasina, fa ny zavatra miankina amitsika de zao ny etaeta ty anatitsika, ny finiavana eto antsika, hivory iaona, hifanatona, zay no iasan'ny fanamasina, ny finiavana ao anatitsika hifanatona, ny finiavana ao anatitsika iombona no iasan'ny fanan'Andriamanitra. Zany hoe eo fanamasina amin'ny fotoana zay aneketsika ny antso ny fanamasina, iombona sy hifanatona, de mahavokatra ny asan'Andriamanitra. Fa ny farany ray manaitra amin'ity mofinaina ty de zao ny zarazara tamin'ny sambatan'olo zany fanamasina zany, tamin'izy rehetra, izay rehetra nivory teo, de nitovy avokoa fa samy nandray izany fanamasina izany, manana anjara amin'ny tompo avokoa ny mpino rehetra. Zay mahatonga amin'ny Paoly ao amin'ny Korintianina voalohany toko 12 mitanisa manao hoe io nge zarazaraina samy hafa ny fanomezam-pahasoavana fa ny tompo de iray ihany, ny fanahy de iray ihany. Zany hoe ny fanamasina de zao mitovy avokoa ny asan'ny ny fanamasina ao anatitsika, iray ihany ny tena marina, iray ihany, saingy zao ny vokatra hoentiny eo amitsika no samy hafa, samy hafa ny vokatra entiny eo amitsika ny asan'ny fanamasina. Raha misy ataontsika hoe olana ara-teolojika be ankehitriny de momba ny asan'ny fanamasina, momba an'Andriamanitra ray tsy de momba ny olana ara-teolojika, momba an'Andriamanitra tsy de misy olana loatra efa mifanatona ny maro an'izy, momba an' Jesoa rona telo olana fototra, fa momba ny fanamasina de be ny fotom-pampianarana, ny mpampianarana izay mampifanolana momba ny fanamasina, tsy ny fanamasina ohatra fa lay fampianarana, betsaka ny fampianarana zay tsy hitoviana, ny fampianarana momba fanamasina zay tsy hitoviana eo amin'ny samy mpino. Fa eto de zao averiny soratra masina isika tsiaro fa io fanamasina io de zao fanahy mitoetra ao anatitsika, fanahy mitoetra eo anatitsika, ary mazava ny mamarina koa raha moa teneny hoe nipetraka tamin'izy rehetra, nipetraka tamin'izy rehetra, mazava le mbolana hoe nipetraka monina. Le fanamasina zany tsy fanahy mandalo, ny fanamasina tsy taka ny fanahy ratsy, ny fanahy ratsy any de eny amin'ny rivotra, ny fanahy ratsy any de ambaran'ny Paoly hoe eny amin'ny rivotra eny, manjenjeny eny amin'ny rivotra eny izy mitady zay hidirana. Fa izao ny fanahy masina kosa fanahy mihaja, fanahy mitoetra ao anatin'ny olombelona, fanahy mitoetra ao anatin'ny mpino marimarina kokoa, fanahy mitoetra ao anatin'ny kristianina. Ataoko hoe fanahy mihaja le izy amin'ny lafiny hoe tsy mipetraka amina zavatra, tsy mifamatotra amina toerana ka tadiavina ary amin'ny toerana na tadiavina amina zavatra anankiray manokana, hoe ao anatina objet anankiray izy, tsy zay loatra. Marina fa masina ny latabatra masina, tsy diditra hevitra zany, saingy zao tsy ao anatin'ny latabatra masina ny fanahy masina, fantatsika rehetra raha amitsika protestant, masina ny dikany hoe masina dia natokana ho amin'ny fanomponan'Andriamanitra io, zay mahamasina azy, fa tsy hoe ao anatin'io akory ny fanahy masina, na koa misy zavatra endrentsika hoe toeran'ny fanahy masina hoe na de amin'ny baiboly aza, ny baiboly tsy hoe ao anatin'ny baiboly akory ny fanahy masina, masina ny baiboly amin'ny boky masina izy, satria atokana miresaka momba an'Andriamanitra, tsy ampitovianao mihitsy amin'ny sasy na ataontsika hoe exécuteur am'le boky mety ho vakinao reny, am'izay boky mety tsy zay loatra, eny soratra ihany io mazava ho azy, tsy diditra hevitra zany, soratra io saingy soratra masina, de tsy eken'ny saina maha olombelona fotsiny zao kosa no ampitovy an'io baiboly io amin'ny boky hafa mahasoratra masina azy, zany hoe ny mahamasina azy dia ilay fitezana lay ao anatsika, aty kosa aloha baiboly tya sarotra amiko ny ampitovy an'io to amin'ny gazety ohatra, mazava ho azy, zay le mahatonga antsika hoe masina le izy satria manokana
natokantsika ao an'Andriamanitra hoe trano fiangonana masina ny trano fiangonana tsy hisy anaiky mihitsy eo anatin'ny trano fiangonana ka manao hoe andao anaovana zavatra hafa atao anaty trano fiangonana hoe andao ivarotana an'izao nanovana an'izao naovana fetsika hafa tsy manao zay tsika satria masina izy satria natokana ho an'Andriamanitra izy dia ny tokony fomba an'Andriamanitra no atao fomba mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra mazava ho azy de zay le hoe masina fa tsy hoe itoeran'ny fanamasina izy tsy de zay loatra itsika protestanta de resy lahatra fa io de mazava ny fanamasina dia ny toetra mipetraka nonina ao anatin'ny olona no ao anatin'ny tsirairay avy no zany de zao niza mpino vitabatisa fotom-pampianarana mihitsy zany dia ny olona vitabatisa mpino vitabatisa de zao mitoetra ho amin'ny fanamasina ary izay de zava-dehibe ny fahatsapatsika an'izany amin'ny fiainantsika hoe tian'Andriamanitra isika de honena ny fanamasin'Andriamanitra ny tsirairay afaka malala ity pentekosta akaiky ity de mampieritreritra atsika ny amin'ny asan'ny fanan'Andriamanitra raha fitiny nary ino no ambarany ity asan'ny apôstôly toko faharoa andiny voalohany ka hatramin'ny faraika ambiny folo ity ampaherezana anao voalohany de izao avelao ny fanamasina hiasa ao am-ponao avelao izy hiasa fa rehefa miasa ao am-ponao izy de mitonanao ho tiany hafa mitonanao hisokatra amin'ny hafa avelao ny fanamasina hameno anao fa rehefa mameno anao ny fanamasina de izao miasa izy ka mahatonga anao hisokatra koa amin'ny mpiarabelona aminao rehefa avelanao ny fanamasina hiasa de manjary mitondra fanomezam-pahasoavana ao anatinao izy avelao ny fanamasina hameno anao fa hitondra fifaliana avelao ny fanamasina hameno anao fa hahatonga anao ho vavolombelona izy hahatonga anao hahatonga ny hafa hidiran'Andriamanitra noho ny asan'ny fanamasina zany hoe zava-dehibe zany de zao ampahireziny ianao mba hamela ny fanamasina hiasa ao anatinao zao pentekoste zao ny fanamasina ny hirotsaka ao am-ponao mba ho vavolombelon'ny fitiavan'Andriamanitra ho vavolombelon'ny famelan-keloka natolotr'Andriamanitra tamin'ny alalan'i Jesoa anehanao favaksika tompotsy zay noho ny amin'ny asan'ny fanahina masina sotra noho ny amin'ny fahatsiarovana fanadia maro azy zay de raha ihany de ampahireo zay miterinandro vao manomboka ity tompo mba ahatsiaro fa zava-dehibe ny asan'ny fanahina masina ty anatinay mampiombona anay mampifankatia anay manitsy ny dianay manafoana ny fireharehanay ary indrindra manafoana ny fitokisanay teny fa mitonanay kosa iankina aminao de taizo herinandronay zao herinandro zakan'ny fitiavana ny fifaliana ary omeo anay zay rehetra mahasambatra anay amin'ny fijoroana vavolombelona de manapahatompo ato anatinay meo anay fahasalamana heri-tanjaka ary atao fiasany ny fitiavana mandrakarivo zay dia taio zay rehetra ikelezana iaina na amin'ny fameloma-tena na amin'ny asa na amin'izay atao vovoninahitra amin'ny herinandro fa manomboka ity manao dera sy ny laza tompo fa ampaherezo zay noho Jesosy Kristy zanakao amen